Ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika amitoy ny fedina ny tompon-daka ny ligna Lamanga niditra teo amin'ny andro fahasivy tamin'ity farany herinandro ity afabela tamin'ny zareo be setroka any ekipany 3FB tamin'ny elanelany isatokana araiky amby roapolo no roapolo nandresy ny tamin'ny Manosby ihany koa ny ekipany commune Antananarivo renivohitra ireo lalao ireo no fitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity. Mbola voatanan'ny 3FB ihany ny larana voalohany vonjomaika taorin'ny andro fahasivy amin'ny fedina ny tompon-daka ny ligna Lamanga. Afabela tamin'ny elanelan'ny isatokana araiky amby roapolo no roapolo ny 3FB nanoloana ny UAS Cheminot. Raha-potoana voalohany dia mbola ary zareo Cheminot no nitarika ny isa teny amin'ny solaitra be 7-10. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny 3FB nampilalao ireo zaza tanora tao aminy. Nahitambokany izany ka nahatonga baolina nentanana izy ireo izay nahatsara hors-jeu iray ihany koa ka nitarika tamin'ny isa 8-10. Teo amin'ny 10 minitra farany dia niezaka ny namaly fanafiana ny Cheminot ka nahatonga baolina nentanana ihany koa tamin'ny alalan'ny Bolt izay mbola voatsara ny Fred ka nahalasa ny isan'ny be setroka. Dimy minitra sisa ny lalaovana mbola natafiditra dropsa iraindray Sidonie izay nitarihan'ny 3FB tamin'ny isatokana raiky amby roapolo no roapolo. Tsy niova intsony izy io hatramin'ny farany na dia nanindry mafy aza ny Cheminot dia tsara ny fiarovan-tenan'ny 3FB ka tsy nahita hirika intsony ny mpilalao Andeka. Afabela izany ringa andriana nanoloana andro be setroka tamin'ity andro fahasivy ity. Lalao isan'ny nanasan'ny maro ihany koa ny fihaonana teo amin'ny tamin'ny Manosby sy ny IRC. Resin'ny IRC tamin'ny isa 7-13 ny tanora Manosby milalao. Nahitana endri-dalao nahafinaritra ny mpijery ihany ny lalao nasehon'ny Rotota tamin'ity fihaonana ity. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 7-15 ny ekipany commune Antananarivo renivohitra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nisy ny sotroana rano intsony ny lalao fa samy nampiasa ny avant sy ny trois quarts na ny andaniny na ny ankilany saingy nanatombo zareo IRC tamin'ity fihaonana ity ka izy no nivoaka nandresy. Izany mitama eo amin'ity laharana vonjomaika amin'ity fedina ny tompon-daka ny ligna Lamanga ity. Toy izao ireo vokatra hafa nandritra ity andro fahasivy ity. Savoniry tropical nandresy ny UAS-Anakady fotsy tamin'ny isa 9-9. Ny FTM nandresy ny ISA 17 tamin'ny isa 7-12. Ny IRC nandresy ny tamin'ny Manosby tamin'ny isa 5-13. Cosfa nanamotsana ny 3FI 2-12. TFM nandresy ny Stade Olympique de Lemirna 2-17. TFA anaty azy nandresy ny Tchopa 4-20 no 2-20 ary ny 3FB nandresy ny Cheminot tamin'ny isa tokana 2-20 no 20.